Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny firosoana amin'ny fampandehanan-draha rano fanentanana izay nentin'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra amin'ireo mpandraharaha mitserasera an-tariby ihany koa zany eto Madagasikara izay mampiasa ny 3G ary mikasa hiditra ihany koa ao anatin'ny antsointsika hoe 4G araka ny fanamarihana nentin'ny ministra Atrano dia natao izao entina hanatsarana ity tontolo ity. Tsy maintsy manao fangatana lisansa ahafahana mitrandraka ny 3G sy ny 4G ireo mpandraharaha miserasera tariby eto Madagasikara araka ny fanambarana nataon'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Raha ny fanamarihana dia ny 2G any hatreto no efa nanan'ireo mpandraharaha miserasera ny tariby ireo ny fahazon-dalana. Fahazon-dalana vonjimaika no efa natolotra azy ireo nandritra ny vanim-potoana ny tetezamita izay nahafahan'izy ireo nitrandraka ny 3G. Ka tsy maintsy irosoana amin'izao fotoan'izao ny fanoloana izany ho lasa lisansa. Misy ihany koa ny sarany arotsak'izy ireo amin'ny kitapo-bola-panjakana izay mitetina 5 tapitrisa euro ka isany efa niroso tamin'izany ny Telma. Ny momba ny renouvellement ny lisansa moa zany dia ny orinasa Telma zao ny azy moa tsy renouvellement ny lisansa fa fanarahana fidirana amin'ny ara-dalàna zany ny fampiasana ny 3G sy ny 4G. Ny lisansin'ireo opérateur rehetra reo Telma, Orange, Airtel reo zany dia lisansa 2G daholo fa nahazo autorisation provisoire zany zareo satria hitanareo tamin'ireny crise nandritra ny 5 taona reny zay tsy tiatsika ntsony niverina amin'ireny ny teknôlôjia nefa mandeha aingana dia tonga dia nanao ny 3G zareo ka autorisation provisoire no azony fa tsy lisansa. Amin'izao zany efa miditra atsika zany amin'ny atao hoe neutralité technologique zay ahafahana manao ny 3G sy ny 4G dia ny fanjakana malagasy dia tsy hijanona tsony tsy azo vola amin'io. Ka io zany zao no mahatonga anay miteny amin'ndrareo raha zéro na alohany taloha dia tsy 5 millions d'euros amin'izao ny asaina alohany ary tsy maintsy mandohan'izay ireo opérateur rehetra reo. Zay ny fidirantsika amin'ny tany tandalana. Ahoana moa mahazo vola ry zareo nefa tsika fanjakana malagasy tsy ahazo, tsy mety angamba zany. Ny autorité de régulation des technologies de Madagascar na ny Artec izay rantsana vao nitsangana voatsiela ary maleo tena ahitana solotena avy amin'ny fanjakana sy tsy miankina no misahana ny fanomezana ny lisansa ahafahana mitrandraka ny 3G sy ny 4G. Mikasika ny firosoana ny télévision numérique terrestre na ny TNT dia nanamafy ny ministra fa ny aonosy be hatreto no natao filamatra amin'ny fametrahana azy io. Irosoana miandalana kosa ny fiovana ny tontolo ny TNT ary tsy mbola foana hatreto ny fampiasana ny télévision analogique.